miarahaba dia tonga soa ato amin'ny canto info tonga soa ato amin'ny info ivay androantsika iresaka mikasika ny corruption izy ireo olona izay mivarotra ny arenany gasikara sy mahazo tombony ireo olona izay mampahantra ny gasikara ary mahazo tombony amin'ny izany resaka arenany gasikara izany iresaka ihany koa ny antony nahafaty ny tompoko vavy Nadine Ramarsson resaka trafic ao Madagasikara nanomboka tamin'ny 2009 nanomboka tamin'ny 2009 nitangana dia nitangana ny resaka corruption ary nidina dia nidina kosa indray ny resaka économie tao Madagasikara maro dia maro ny trafic atao ao Madagasikara toy ny trafic d'armes ny fitaovam-piadiana eo ihany koa ny trafic na bois de rose zay nazahoany izy reto tombontsoa lehibe indrindra ary nampahantra tanteraka nampidina ny économie ny Madagasikara eo ihany koa ny trafic na lémurien izay emblématique ny Madagasikara eo ihany koa ny resaka vatosoa ny famarotana ireo tany feno areraky bombon-tany toy ny volamena namidy ho an'ireo sinoa ireo canadiana ireo européenne ny anatin'izany resaka zany dia firenena maromaro fa misy firenena anankiray no tena ambadika ireo zavatra lehibe ireo toy ny trafic d'armes izay mitranga nanongana mpanjakana tany amin'ny 2009 tao amin'ny Wikileaks nisy article izay nanazava ireo olona izay nivarotra arme ireo olona izay nivarotra fitaovam-piadiana nanomezany fitaovam-piadiana zany ho an'ny CAPSAT izay nanongana mpanjakana ireo nanomboka tamin'ny 2009 dia misy karazan'olona ambadiky ny reto France Afrique reto satria anatin'izany France Afrique zany Madagasikara anatin'izany satria France Afrique zany dia olona maromaro vitivity no intermédiaire izay mpanelakelana manelanelana sy miandraikitra ary manaramaso ireo resaka trafic ireo ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny trafic na zaza ny trafic na vehivavy ireo trafic d'armes zay teneniko teo dia anisan'izany olona izany zay takavanan'le France Afrique na Nicolas Sarkozy zay teneniko foana dia i David Douillet Jean-François Mancel Sylvain Willy Rabetsaroana ary Robert Bourgui anisan'izany ihany koa Mamira Vatomanga ireo olona ireo dia tanakavana no France Afrique ary mpiarady sy conseiller ny président ny transition tamin'izany fotoana izany ary mbola miconseiller azy hatramin'ny izao fotoana izao tamin'ny Wikileaks teneniko teo nahitana article arme nanomezana fitaovam-piadiana ny CAPSAT zay nanonga-mpanjakana tamin'ny 2009 dia misy ataoko anatin'ny description satria azahoako problème na droit d'auteur dia ataoko anatin'ny description le izy toy ity rangaha anankiray ity dia tsy fantatro loatra na adino na tsy fantany hoe nisy mpanao gazety nanodidina azy teo izay sady manompa ny gasikara manompa ny gasy ho babakoto fitenenany azy moa dia hoe ny gasy dia tsy manantsaina satria ny eo amin'ny place ny sainy gasikara ny gasy dia lohana lémurien na fitombenana lémurien ny ao anatin'ny saitsika meko extrait kely anankiray ihany nareo dia aveo izy ataoko anatin'ny description satria efa miparitaka eny amin'ny YouTube ihany izy ity ny hoan'izay nanao antimo hoan'ny izay namoaka ity zavatra ity dia isaorana betsaka ary alako tsiny raha ohatra ka amoa fotamandrina raha ohatra ka anisy andiany kely extrait anatin'ity vidéo ataoko ity satria mba tiako ho tsapany tiako ho fantatry ireo malagasy zay tsy naharaka izany zay tsy nafantatra izany hoe izao no ataony reto France Afrique izao no ataony reto tanànakavana ny Nicolas Sarkozy izao no ataony reto frantsay izay niaraka nanonga-mpanjakana niaraka tamin'ny olona zay notendren'izy ireo nanonga-mpanjakana ka hitondra tamin'izany fotoana izany ary mbola mitondra hatramin'izao fotoana izao arao kely vetivety anie ny extrait kely
ianonareo azy hoe Malagasy Babakoto arao kely vetivety any. Parce que les babakoutes malgaches ici, il y en a un paquet. Hein. Putain, les babakoutes. La malgachitude, comme disait mon père. Malgachitude. Malgache. Malgachitude. Il me dit, il y a les lémuriens. Alors il y a des malgaches qui sont au niveau de la tête du lémurien, puis il y a des malgaches qui sont au niveau du cul du lémurien. Olotra zany no mpanolotsaina de olotra zany no manodidina zany hoe raha nanaraka azy nareo a de ao anatin'ny description de nijereo tsara fa idia miteny ity olona ity ny fomba nanonganam-panjakana ny fomba nanonganan'izy ireo fanjakana ary zany resaka France Afrique zany ho an'izay tsy maharaka dia tafiditra ao anatiny zany rehetrarehetra zany ny resaka trafika ny resaka kolikoly izay iarana amin'ireo banque mondiale izay mampindram-bola ny gasy izany hoe ireo vola mena ireo dia misy tambony manome vola no sady manome fitaovam-piadiana mba ifamonoany samy gasy de am'izay mba misy angalana misy taterana an'ilay arena ananan'i Gasikara izay arena tokony ho Gasikara no ivelona aminy satria matoa natokan'Andriamanitra ny nosy Gasikara dia i Madagasikara sy ny gasy ny tokony ivelona amin'io ary ny tokony azo tombontsoa fa tsy ny vahiny mihitsiny ireo arena be ireo resaka kolikoly reo dia nazahoany sasatsasany profit bénéfice be dia be toy ny profit zay azonyity membre Vatomanga ity dia sady nanodikodina volam-panjakana nanodikodina volan'ny Jirama izy eo ny vola 17 milliards d'euros tao amin'ny volan'ny Jirama izay mahatonga ny Madagasikara izay misy délestage tsy akijanona eo ihany koa ny achat immobilier izay nandanian'ity olona ity 4,5 millions ary amin'izao fotoana zao moa izy de mbola eo amin'ny parqueny Paris zany hoe mbola ao anatin'ny fanaraha-maso ary natao fanadiadiana ary ao anatin'ny tribunal ny Paris amin'izao fotoana izao satria mifanoatra ireo dia ny vadin'izy ireo no mitony amin'ny anaran'ny vadin'izy ireo ny vola izay any amin'ny banque dia am'izay mba tsy voarakaraka izy ireo tonga tany Madagasikara nanao fikarohana nanao descente nanara-maso amin'ny Tirangati ny mpitandro filaminana frantsay dia tonga tany izy ireo de tsy au courant akory ny Madagasikara tsy au courant akory ny gasy hoe inona moa zany inona zavatra nalain'le membre Vatomanga zay tsy au courant zany tsy fantatray akory zany hoe inona nisy fanaraha-maso ihany tao de nandeha tany amin'ny tribunal d'Antananarivo fa akite foana le olona satria izy ireo zay ambony sy manana dia afaka miala am'izany fa ilay ambanimbany apetraka amin'ireny olona namanamany izay tsy de manamanam-bitana na sa tsy de manamanana vola ireny de ireny no tratra fa izy ireo tsy tratra maromaro izy ireo misy ihany koa zao toy ny resaka bois de rose dia nisy iraka États-Unis ny iraka américaine zay nanao enquête taty Madagasikara tany Madagasikara ary voasambotra moa izy io tao Marantsetra satria no izay andehanao enquête resaka an'ity bois de rose ity satria nisy ny rangahy anankiray Liu Hongyu directeur ny agence Mexico à Pékin de io anga io niteny direct hoe miara-miasa amin'ny mpitondra firenena miara-miasa amin'ny président ny Gasikara izahay satria namana akaiky izy dia izahay no manao aferana resaka bois de rose de rehefa tonga aty aminay de ny sasany alefa any États-Unis ny sasany kosa indray moa anamboaran'izy ireo zany anamboaran'izy ireo gitara fandrina meuble zavatra isan-karazany ohatran'izany zany hoe ny resaka trafika dia izy ireo izay mpitondra no nahazo vokatsoa
nahazo tombom-barotra tombony raha iresaka nyty mpitondra fanjakana ity antsika nanomboka tamin'ny 2009 izy de nidangana de nidangana tokoa ny arena ny patrimoine zay azony toy ny trano any Île Maurice any Dubai a France en Angleterre sy ny tariny dia mba tiana fatarana hoe aiza moa ny ahitan'izy ireo vola raha ohatra ka be ny tanàna ny asany taloha ta nanonga-panjakana izy dia avy eo tonga de nahazo patrimoine zay tena midangana de midangana tokoa eo ihany koa ny resaka dette zay ananany la France am'ireto olona reto dia voafafa avy hatrany matoa voafafa izany dia misy tambony ny banque mondiale tia mafa mihitsiny ny dette raha tsy misy tambony ireo zavatra ireo dia isika gasy isika madinika no mijaly aminy midina de midina ny resaka économie miamahantra ny gasy fa zareo kosa indray de manakarena manakarena anatiny zany aferany Bois de Rose any koa dia nahitana ny Jean-François Mansel, Robert Bourgui ary miresaka Willy Rabetsaroana ireo olona reo dia anatiny resaka trafikana Bois de Rose tsindriko kely fa iresaka le Willy Rabetsaroana sy Robert Bourgui na Jean-François Mansel dia nisany saika apiditra i mariage pour tous ao Madagascar. Mariage pour tous de fantatsika fa mariazin'ireo olona zay mitovy zany lehilahy samy lehilahy sy vehivavy samy vehivavy izy ireo dia olona saika apiditra an'izany resaka mariage pour tous zany any Madagascar di fataro am'izany Madagascar raha olona ohatran'izany manodidina mimpitondra atsika dia fomba ahoana ny mpandroso any Madagascar eo ihany koa ny resaka trafic de Lemuria indraiky mbola iarana amin'ny sinoa ihany fa ny ankamaroany dia ao Madagascar ny tena miroborobo zany resaka trafic de Lemuria zany amidy any an-tsena Lemuria amidy any an-tsena ohatrany mivarotra henan'omby ny fanaovan'izy reto azy dia maka Lemurien le Lemurienao couture na regny zany tena mora no akanizy ireo dia efa misy ankamaroany misy restaurant maromaro zay manafatra ny reto Tamatave sy any Majunga de Gossurenz reny no restaurant zay manafatra itony Lemurien itony zany hoe raha makany ianareo ho an'ireo touriste dia mba antanontanio ihany le hena hoanina sao de mba tafihinana Lemurien pané na tafihinana henana Lemurien satria efa miparitaka izy am'izao tsy Lemurien rery ihany fa ny henana alika efa amidy any an-tsena da amidy any amin'ny restaurant zany hoe steak-na chien steak-na Lemurien zay zany no hoanina miaraka amin'ny frite de miaraka amin'ny ketchup zany hoe mba antanontanio ihany rehefa mividy efa makany amin'ny restaurant na rehefa mividy hena hoe hena mino misy ty de mba jerijerena tsara hoe rouge ve sa rose le izy de ohatr'izay reo restaurant reo no tena manafatra henana Lemurien sy henana chien henana alika izany rehetrarehetra zany nanomboka tany amin'ny 2009 ny tena ny rongatra izany rehetrarehetra zany toy ny mikasika am'izany resaka aferana Bois de Rose zany ihany koa dia avy am'izany no nahatonga ny tompoko vavy Nadine Ramarsson izay misy ny saboté ny vedette zay mitondra azy ary dia misy explosé les vedettes ary ny épave n'izany vedette zay izay notazomin'ireo gendarme izay tokony anaovana fikarohana dia mbola no simbaina no potehina am'izay mba tsy misy fitohizan'ilay fikarohana zay ataon'ireo gendarme ireo talohany accident prématuré nahazo azy ity satria talohany amoany izy ireo tao anatin'ny télé tsy miankina iray ao Madagascar ny anarany ireo zay manao trafic na Bois de Rose ny anarany ireo zay manao kolokolo ny resaka fitaovam-piadiana dia nisy ny saboté ny vedette dia iarana lala moa resaka Madagascar ny
ny zavatra nanjo azy ary ny tantarany hommage ny tompoko vavy dia ao amin'ny réseau-ny Hillary Clinton no ahitana azy fa eny amin'ny YouTube misy antsasatsasany fa niresaka maministra azy dia tokony omena lanjany fa any amin'ny réseau Hillary Clinton no ahitantsika an'izany. Ireo resaka ireo dia mbola mirongotra nanomboka tamin'ny 2009 ihany koa ny resaka alajaza. Izany rehetrarehetra zany dia anatin'ny France Afrique, ny proxénète, ny fangalaran-jaza amin'izao tena malaza be ao Madagasikara. Misy zazavery maro dia maro ny zazavery ary zazakely ka hatramin'ny zaza eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 40 taona ny tena very. Antitra ireto vahiny presque retraité izay tonga any Madagasikara. Ireo olona ireo dia ireto ankamaroany reto olona mpanolana zaza tsy ampitaona zany azo atao le antsoina hoe pédophilie izay tsy afaka manao izany ntsony aty ivelany dia aleon'izy ireo makany Afrika dia izany mahatonga andreo zaza reo very ho alainy reto olona reto ataony izay tiany anaovana azy. Ny sasany ihany koa amidiny ireo ray aman-dreny zany atsipy any fa ho anareo zay mpitondra fanjakana mba jereo ny gasy mba jereo ny gasikara fa aza de varina mameno pôsy fotsiny fa ny zaza betsaka ny zaza very ao Madagasikara, betsaka ny zaza voaolana ao Madagasikara. Ny ankamaroany zaza reny dia hita any Vatican, hita any Russie lasa mivarotena, hita any Chine. Zao ndray zao mbola nisy vehivavy gasy indray maty nanaraka nanao efa vita mariage tany Madagasikara, nanaraka mivadiny tany dia lasa natao mpivarotena dia mangataka fanampiana izy. Ny sasany moa dia vonoina voaingana indray tona eno hoe nampidina daholo ny vehivavy izay miasa any Koweït dia nefa mbola misy vehivavy anankiray indray maty tany Koweït. Zany hoe tsy fantatra ntsony hoe inona ny marina dia inona ny diso fa reto olona parlote rehetrarehetra reto ny vava ihany no mandefa ny asa tsy misy. Mbola anatiny zany ihany koa nokatra be nanomboka tamin'ny 2009 ny resaka fitsaram-bahoaka. Ity zavatra ty dia efa zavatra efa mamoa fady, zavatra manimba ny image ny malagasy, manimba ny image ny gasy, zavatra efa na amin'ny resaka an'izany mahamenatra fitsaram-bahoaka gasy samy gasy mifamono. Resaka alatrakoho dia amonoana gasy, resaka alatrakoho alatra lavanila dia amonoana olona, dorana velona le olona. Misy karazan'olona efa nona avy any amin'izay tsy ampy sakafo any mifarombona mamono olona mitovy aminao mba raiso amin'ny toeranao kely any hoe raiso amin'ny toeranao amin'ny avanao na amin'ny zananao na amin'ny rahalanao hoe dorana velona ireny olona reny dia manao ahoana ny fomba ataonao. Zavatra tsy misy zany. Ianareo manao anareo hoe mpivavaka kristianina mandeha mivavaka any am-piangonana amin'ny alahady nefa ny sabotsy zoma sabotsy avy nandeha nivarotena azy, avy nandeha nangalatra, avy nandeha nandindita any amin'ny boaty dia rapitson'iny efa janjanjina mitoaka dia matory any am-piangonana. Ny sasany moa avy manao fitsaram-bahoaka dia andeha hivavaka. Aza miatsara velatsiry olona, tsy aza atao ny fiatsaram-belatsihy fa tsy ahavitra vao mainka miasimba. Zavatra tsy fataon'ny Madagasikara zany taloha, zavatra tsy fataon'ny Gasikara zany taloha mahamenatra resaka fitsaram-bahoaka. Fantatro fa efa nisy zavatra décret nivoaka hoe izay tratra fitsaram-bahoaka dia ho voasazy. Hatramin'izao mbola misy ary tena mbola mirongatra, mbola maro dia maro ny fitsaram-bahoaka. Voaingana zao resaka bondekesy nangalarina olona anankiroa tany Tuléar dia mpitandro filaminana mihitsy no namono azy. Dia maninona raha laina le olona dia ampidirina ny fonja na hoanareo zay mpanao fitsaram-bahoaka alaify le olona dia samborina dia fatorana dia aleo izy ny fitsarana no nagahatra azy fa tsy anareo no anao fitsaram-bahoaka. Fa tsy mety, zavatra tsy mety, zavatra abibina ohatry zany nanomboka tany amin'ny 2009 daholo izany rehetrarehetra zany, fitsaram-bahoaka, corruption, trafic d'armes sy izany rehetrarehetra zany.
raha samy anao fitsaram-bahoaka eto ny rehetrarehetra manao fitsaram-bahoaka ny fokon'olona ny vahoaka manao fitsaram-bahoaka ihany koa ny mpitandro filaminana dia ifampitsaratsara samy vahoaka eto tsika dia samy ifamono le vavarany tsy ripaka tsy hisy tsony ny gasy dia zany sy zany tiandreto olona reto atao mifamono eto tsika rehetrarehetra dia zarany azako mizay izy miditra ho azy dia tafidy tonga amin'ny tanjona izay ry hoatsika zay mpitsara hoatsika zay mpanao fitsaram-bahoaka ny tokony hotsarainareo dia ny mpitondra fanjakana ireo mpanao politika izay manabotry ireo mpanao politika izay manao kolikoly izay mivarotra ny arena ny gasikara izay mivarotra ireo tany feno arena nomen'Andriamanitra feno arena kibony tany toy ny vatsoa toy ny tany volamena izay omena ireo sinoa omena ireo kanadiana omena ireo europeana reo ny atao fitsaram-bahoaka ry vahoaka fa tsy ny olona mangalatra koa no vonoinareo tsy ny olona nona mangalatra bondekes no vonoinareo ireo mpitondra fitsakana ireo no tsaratsara ho any ry vahoaka fa reo ny tokony atao fitsaram-bahoaka fa tsy ny olona mangalatra koa mihitsiny tsy ny olona ny gasy madinika izay mahantra no atao fitsaram-bahoaka fa ny olona manan-karena avy amin'ny arena ny gasikara nefa ny arena ikambanana raha ny gasy madinika no mikitika izany bois de rose zany dia avetrany any amponja raha ny gasy madinika izay trandraka volamena ao amin'ny tanin'izy ireo dia vonoina na any amponja avetrany fa ry zareo zay efa mavita contrat any amin'ny sisisiny any amin'ny fitandran'izy ireo dia ny vahiny ihany no mahazo tombony maninona moa ny vahiny no omena tombony maninona raha ny gasikara maninona raha ny gasy no omena tombony fa tsy ny omena tombotsofa ny fa tsy ny vahiny ny tiako hitongavana amin'izany le gasikara dia mba okisika mba anokatra ny saina okisika mba ianareo zay mpikaroka tsara fantatra fa ireo mpanao gazety izay manokatra mivavany dia voamenasy toy nahazo ny tompokavina dinina Ramarsona mbola tsy nisokatra koa ny vavany dia efa reny nahazo azy maro ihany koa ny akamarozany ireo mpanao gazety izay mihidy ny orinasa maro ihany koa ny akamarozany ireo blog izay miteny marina dia voahidy ny blog satria tsy mahazo miteny tsy afaka miteny satria raha vao miteny ianao dia tapenana avetrany vavanao raha miteny ianao dia menasena ianao na menasena ny fianakavinanao dia zay mahatonga antsika tsy ho tafavoaka sy tsy ho avotra mihitsy tamin'ny vidéo faramoa teny aho hoe lafy Madagasikara raha mandinika isika manan-tsaina dia ity resaka nosy anankiray ity no nazahoany gasikara ny fahaleovantena mbola ity nosy anankiray ity ihany koa no avery ny fahaleovantenany gasikara taloha ny nazahoana ny nanomezana izy ireo ny fahaleovantena dia nanao sonia mikasika ity nosy ity nalaina ity nosy ity ary nomena saritranina fahaleovantena contre an'izany nosy zany i gasikara no dikan'izany nomena fahaleovantena anatin'ny enimpolo taona satria izao tsika fahaleovantena ny 5 amin'ny 10 taona ho feno enimpolo taona amin'ny taona ho avy amin'ny 2020 zany hoe amin'ny 2020 moa no atao ilay soni dikan'izay enimpolo taona boribory enimpolo taona tany alohany nazahoana fahaleovantena natao ilay soni zao ndray feno enimpolo taona amin'ny 2020 dia mbola ho atao ndray ilay soni mikasika ity nosy ity anty zany hoe dikan'izany nomena fahaleovantena anatin'ny enimpolo taona dia vita le enimpolo taona dia miala amin'izay fa tonga ny tompony ary izany no mahatonga ireo frantsay izay saro-piaro amin'ny Madagasikara zany mahatonga ireo frantsay izay mandefa ireo mpitandro filaminana manao ankety ho an'ireo olona mpanao kolikoly ho an'ireo olona mivarotra ireo arena ary zany mahatonga azy ireo zay manilika sy manongana ireo mpitondra fanjakana gasy izay tsy miaraka miasa amin'ireo zany hoe zavatra tsotra zavatra tsotra fatarina nge zany zavatra tsy sarotra mieritreritra fotsiny ianao hoe naninona tokoa taloha ny nazahoana fahaleovantena dia zao ahazo enimpolo taona tonga tsy ny tafika
andehanao matso amin'ny andro fahaleovatenany Gasikara amin'izay ry zareo ihany koa no mibaiko hoe amin'ity resaka matso ity misy miaramila ny teny hoe ny tafika vahiny izay ianao matso aty dia ny tian'izy ireo no atao satria taloha tamin'ny matso ny Gasikara dia raha enimpolo ny pahan'ireo Madagasikara ny gasy ny maramila ny tafika zay atao dia atao zato toy ny ataony mpanitafika ireo frantsay ireo ary ny teny azahoany izy ireo hoe ny anay ny tireur de l'élite ny tafika spécialisé police spécialisé no mandeha aloha dia izahay no mibaiko dia izahay zany no mitarika zany mahatonga anay miteny hoe ny pahanay no arahanareo fa tsy anareo raha izany ny atao dia dikan'izay ny ergasy efa hoe izy no mibaiko tonga aty izy ireo dia anao matso miaraka dia amin'ny 2020 voan'ny boribory enimpolo taona ny fahaleovatena dia anao somindray inona no mezana fahaleovatena mbola itinosy ity indray no averin'ny fahaleovatena zay dia zay le resaka nanomboka tamin'ny 2009 zany tena nitangana dia nitangana ny resaka corruption nitangana dia midina ny resaka fahantrana sy ny resaka économie ny Gasikara mandeha daholo ny resaka fitiaram-bahoaka resaka trafic d'humain ny resaka trafic na lémurien trafic na viande de chien ny trafic na volamena dia izay efa fantafantatsika zany ny akamarozany tena manao azy ireo dia raha anao fitsaram-bahoaka ary malagasy raha anao fitsaram-bahoaka ary gasy dia ajanao zany fitsaram-bahoaka zany fa tsy mety eto ihany koa aloha alohany anao veloma dia mba isaorako ireo olona manoratra ty amiko isaorako ihany koa ireo olona izay manao commentaire ireo olona izay tia tanindrazana izay mitendry manome conseil au lieu de anakina be fahatandry dia ny resaka ny fitiavan-tanindrazana zany dia niteny hoe raha tiatsika hivoatra i Gasikaratsika ny tanindrazantsika dia asasina resaka foko satria noho ireto mpitondra fianjakana noho ireto mpitondra mpanao politika izay tokony atao fitsaram-bahoaka itony dia lasa miteniteny foana ny tena resaka foko zavatra fady zavatra tsy azo atao zavatra tsy mety dia lasa toy ny oabolana gasy hoe ianareo lehibe ny lehibe no miady dia ny madinika ny vohitsakitsaka ianareo mpitondra fanjakana no manaparitaka adi-poko ianareo mpitondra fanjakana no manambany ianareo mpitondra fanjakana no mampiady ny samy gasy dia lasa izahay madinika no tsy mifankaty lasa izahay madinika no miteniteny foana fa ny tokony ho izy tokony anakambana ny hery isika malagasy tokony anakambana ny hery isika gasy ary tokony anakambana ny hery tsy hisarabazana isika gasy fa leo samy raha samy fiteny samy fiteny malagasy samy mampiasa ny teny gasy dia aleo hikambana apiray ny hery anodrodana ny zavatra tsy mety ary anarina n'izay zavatra azo arenina isarana betsaka ireo tia tandrazana zay nanome conseil zay fa isarana betsaka naharitra hatramin'ny farany dia manome fotoana indray amin'ny manaraka misaotra tompoko azadino ny manao abonné azadino manao commentaire azadino ihany koa manao like veloma daholo